nanontany izy momba ny hoe fahafahany zay ho candidat manaraka any hiditra eo amin'ny haino manjerim-panjakana dia efa mivaleko azy hoe ny code électoral atsika vaovao zay voalany tamin'ny décembre teo iny dia mamelabelatra amin'ny atsipriany mihitsiny fa afaka miditra amin'ny fotoana mitovy ny izay candidat rehetra amin'ny fifidianana indrindra député sy front république amin'ny haino manjerim-panjakana. Dia efa nampy azy zay dia nanontaniany fandrony hoe inona nahoana fomba iaraha-miasa nareo amin'ny CENI amatera amin'ny sensibilisation citoyenne. Dia nilazana azy zany ary lazaina nareo tokoa le vaovao farany fa tamin'ny vakomaly ny commission ny serasera ny CENI dia tonga teto efa nanomboka ny fitihena momba an'izay tonga dia aingana be aloha moa le fampidinana teto satria avy hatrany tonga dia efa nilaza tamin'izy ireo hoe manaova nareo satria nareo indépendant dia manaova nareo ny zavatra rehetra zay eritreretinareo atao amin'izany fanetanana ny olona amin'ny fifidianana zany fa dia ho avoaka amin'ny radio nationaly sy ny télévision nationaly maimaimpona zany zavatra zany manomboka izao mandra-pahavitan'ny élection zany izy zany eo spot de sensibilisation sketch de sensibilisation ary isy émission isan-kerinandro somary lehibehibe 3 minitra any ngamany na mahery kely entina anazavazavana émission d'information zany anazavazavan'ny CENIT ny mombamomba n'le processus électoral sy anetanana ny vahoaka zany amin'izany processus électoral zany zay rehetrarehetra zay zany dia tsy andoavam-bola eo anivony radio-pirenena sy ny télévision pirenena zay momba an'iny. Dia matoa miditra anamaraka an'le asan'ny fanavangetsika amin'ny telomily anamaraka amin'ny tito anaty manao mipetraka zay matoa miditra araka ny efa voenareo ihany dia nety ministère ny serasera teo anivon'ny filakevitry ny gouvernement hoe amin'ity taon'ity nandritra ny 10 taona mahery zany dia voalohany zao amin'ity taon'ity dia any Tuléar zany any amin'ny faritra indray natao ny fankalazana nasionaly ny andro fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety any Tuléar izy io zany natao amin'ny alakamisy terme zao ary ny vaovao mahafaly any koa satria ezaka mba nataon'ny ministère manokana nandritra fotoana vitsivitsy elaela ihany zay nanko tamin'ny herintaona dia hiaraka amin'ny ministère ny serasera amin'io ny système des Nations Unies hiaraka ankalazan'io amintsika rehetrarehetra mpanao gazety zany eny Tuléar ary hiaraka koa andray anjara isy expertn'izy ireo mihitsy zany andray anjara amin'ny conférence de débat amin'ny ady hevitra voalohany indrindra aloha efa misy ny thème ny firenena mikambana zay efa fantatrinareo fa nampahalalanareo ihany fa nasitsika koa zany fekevitra anankiray zay mifandraika amin'ny toejava misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia hoe ny andraikitry ny gazety amin'ny fotoanan'ny crise zay zany dia zay zany no débat atao any Tuléar any iny ny zavatra isy eo zany any Tuléar amin'ny alakamisy io zany dia mandeha ny fanokafana an'izay lanonana fankalazana ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety zay dia vao vita zay dia mandeha io ady hevitra momban'ireo momba n'le thème ny firenena mikambana miaraka amin'le fekevitra amintsika malagasy iantsika amin'izao fotoana zao dia ny arivan'io zany dia isy ny fijerevana zany sy fitokanana an'le centre de ressources zay ohatra mitovy amin'ny eto Antananarivo any amin'ny WWF ihany aperaka any Tuléar any fiaraha-miasa amin'ny ministère miaraka amin'ny PNUD izy io izy exposition sy ndrehetrehtra dia hitantsika eo dia ny apitsin'io zany tohizana ny fanokavana amin'ny fomba officialy ny lanonana fankalazana fa 20 taona ny radio nationale zay Tuléar mbola tsy nandray an'izay ary miaraka amin'ny fitokanana ny vaovao bureau studio any Tuléar ao amin'ny radio Sotalely eo namboary ministère dia miaraka amin'ireo émetteur vaovao 1000 watts zay napetraka tany toerana zay zava-misy ihany dia satria any amin'ny faritra moa zany le izy tsy tena zatra loatra dia vokatra avy amin'izay fiaraha-miasa amin'ny système des Nations Unies zay dia isy solitena ray isaky ny organe de presse ho asaina zany andeha makany ary raisin'ny ministère sy ny système des Nations Unies atanana zay lany rehetra momba an'izao.